Ampitomboana aminareo manakirivana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra Ray sy Jesu Kristy tompontsika, zay tiantsika amin'ny fitiavana tsy mety lena. Amen. Dera sy misaotra anao zay raha eo, raha afaka mifampizara indray ny mamy dia ny teninao satria manoatra ny tantely ao ambava ny teninao ary ny teninao raha teo tianay mibahany toerana amin'ny fiainanay amin'ny tontolo andro hisy satria faniny tongotra sy fanazavana ao amin'ny lalànay zany teninao zany. Dia asoa indray tompo fa sitraka ao zay vonona amin'ny asa tsara rehetra sy ny teny tsara rehetra. Misaotra Jesu Kristy tomponay ao. Amen. Ny anjara mofinaina antsika amin'ity andro alakamisy 5 aogositra 2024 dia ny filazantsara araka Matthieu 4:4. Matthieu 4:4. Amin'ny anaran'i Jesosy no amakiana zany Matthieu 4:4 zany. Jesosy tompo no miteny manao hoe tandremo mba tsy hanao ny asan'ny fahamarinanareo mason'olona ahitany zany, fa raha tsy zany dia tsy manana valopy amin'ny rainareo zay anan-danitra ianareo. Ko amin'izany raha manao fiantrano ianao, aza mba mitsoka trompetra eo anoloanao tahaka ny fanao mpihatsara velatsia eo amin'ny sinagoga sy ny an-dalambe mba kalazany olona azy. Lasitra aminareo marina dia marina tokoa rehefa azo ny valopy. Fa ianao kosa raha manao fiantrano dia oka tsy fantatra ny tananao ankavia zay atao ny tananao ankavanana. Mba atao ao mangingina ny fiantranao ary ny rainao zay mahita ao mangingina no hamaly anao. Ray masonao manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao amin'ny fahamarinana. Amen. Ny asa tsara ataontsika na ny asa mifanaraka amin'ny fahamarinana sy ny sitrapon'Andriamanitra zay atao sy ataonao dia tsy entina hisehoana akory zany na hiteraterana tena, fa entina hatrany kosa ho voninahitra Andriamanitra sy entina hankalazana azy. Ka ninona ataontsika dia oka tsy atao ilana sitraka olona zany, fa oka hanehoana voninahitra amin'Andriamanitra manakiriva ary hanambarana ny fahatsarany rahateo. Eto dia manafatrafatra mazava tsara Jesosy fa rehefa manao ny asan'ny fahamarinana anareo na asan'ny fiantrana ataonareo dia aza hiraraina na ankalazaina etsero fa tanterao amin'ny fomba miafina dia miafina izany. Aoka tsy fantatry ny olona koa hoe inona nanao azy, aoka koa tsy fantatra hoe tena inona nanao azy fa manao izany ianao ao anatiny fanetretena, ao anatin'ny kinena hatrany ny voninahitra Andriamanitra sy tsy tadavina sitraka amin'olona, fa anehoana kosa fa Andriamanitra dia mpanao tsara ary tian'Andriamanitra ianao izara amin'ny fahatsarany amin'ny sehatra rehetra zay misy ianao sy hanananao fahavelomana. Raha zany mantsy nataonao fa tsy hisesoloana ilay izy dia izao ny voalaza hoe ny rainao zay mahita aminao mangingina no hamaly anao. Fa raha ataonao hoe mason'olona kosa dia lazainy hoe tsy mahany valopy amin'ny rainareo zay anan-danitra ianareo. Tsy mahazo valopy amin'ny rainareo zay anan-danitra ianareo. Ka pahirezina ary zaso ianao rehefa manao asa, ataovy amin'ny kitsi-po, ataovy araka ny sitrapon'Andriamanitra ary ataovy amin'ny fitiavana tokoa, fa zay ny afatrafatra ny soratra masina hoe ninona ataonareo dia ataovy amin'ny fitiavana zany fa raha vao tsy natao tamin'ny fitiavana dia tsy hakasitrahan'Andriamanitra. Zay ny afatrafatry ny apôstôly Paoly amin'ny Korinthiana voalohany 10:1 sy manara. Koa etam-pamaranana ary dia okikelaintsika vonona miasa tsara rehetra, tsy atao hisesehoana zany na hidiran-tena dina koa miasa fiantrana zay ataontsika sy fikarakana ny hafa, fa entina hanehoana ny voninahitran'Andriamanitra sy hahatonga antsika ho fitahiana ho amin'ny firenena rehetra sy fahazavana ho an'izao tontolo izao. Amen. Misaotranao zay raha eo noho ny amin'izany teny mamy zay antsinao anay zany mba tsy hanao ny asanay ho fisesehoana na fideraderana, fa hanao zany kosa amin'ny fomba tsy hakana doka na sitraka aman'olona, fa tena atao zay tsy hahalalany olona azy fa nahavita zany zay. Fa ianao no tianay ankalazaina sy hanomezana voninahitra amin'ny ataonay rehetra. Dia ampahirezay tompo vonona miasa tsara rehetra na oviana na oviana ary naiza na aiza
manehoana ny voninahitra ao sady anehoana fahazanako zay sy fahazavana tontolo zao fanasina ary fitahina amin'ny firenena rehetra. De sitrakay ny ivavaka hoe ainay zay ny an-danitra mamasina ny naranao no tonga ny fanjakanao ataony sikaponao ny tiatany tahaka ny an-danitra noho ny anina sahazo anay ary mamelany elokay tahaka na melanay izay nomerika taminay izay mitondra anay fakapana fa manafanay amin'ny ratsy anao ny fanjakana sy ny hery ary voninahitra manakizay. Amen. Tanterahany tompo amintsika anie zao totrano zao ary fiadanana Andriamanitra izay mihoatra ny fahalalana rehetra hiaro fonareo sy ny hevitra reo amin'ny Kristy Jesosy matoky izay nanitra anareo sady izany nanefa izany. Amen. Voninahitra aneo an'Andriamanitra rery any amin'ny anaran'ny Ray, Zanaka, Fanahy Masina. Amen.